Taranja volleyball eo amin'ny latsaky ny 13 taona Open de Madagascar nitanterahana tetsy amin'ny kianja mitafina Korondrano izay nifarana tamin'ny ity tolakandro ity ligue paritra 10 no nandray anjara tamin'izany fifaninanana izany sy niakatsehatra ihany koa ny squad vétéran eo anivon'ity taranja volleyball ity. Fombiazana avy hatrany ny an'ny fédération malagasy ny taranja volleyball teo amin'ny fifaninanana andiany voalohany ho an'ny latsaky ny 13 taona. Ligue paritra miisa 10 no nandray anjara tamin'ity fifaninanana voalohany ity izay ahitana ny ligue ny Antsinanana, Analamanga ary Iorombe, Atsimondrefa, Naitasy, Boeny, Mahatsiatra Ambony, Anosy ary Vakinakaratra. Open de Madagascar ho an'ny latsaky ny 13 taona lasy vavy ity fifaninanana ity izay natao indrindra hitilina andrafitra ny ekipa pirenena izay hanomana sahady ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 13 sy 20. Tanjona fédération moa amin'ny U23 aloha no tiako ambara dia hoe hitarafana hoe détection moa zany filazana azy hoe iza no mety andrafitra ny ekipa pirenena amin'ny taona 13 sy 20 dia nizao zany ny fédération zany dia manao io Open de Madagascar U23 io isa-taona zany io zany dia misy foana zany isa-taona ny U23 anaovana an'izay hoe atao hoe détection izay. Ny vétéran indray dia ny fangatahan'ny ireo mpilalao tranainy mihitsy sy ireo club manana ny atao hoe squad vétéran sama fanombohana ihany ho an'ny squad vétéran izy dia satria ho atao fifaninanam-pirenena mihitsy izy io manomboka amin'ny taona 20 sy 20. Iverina kely amin'le U23 manao ahoana ny fahitanareo an'ilay mpilalao manerana Madagasikara zany raha tamin'ity fifahandihany voalohany ity. Eo amin'ny avy teknika moa zany dia ny tsara zany mahita hoe amin'ny maha-technicien anazy zany dia hitako fa tsara le niveau zany na ho an'ny squad zazavavy na ho an'ny squad zazavavy ny maha-détection anazy koa moa zany dia tsy hoe le talent ihany fa ny gabarit moa zany tena hijerevana amin'le ankizy mpilalao ary misy zany mpilalao manana ny toe-batana ilaina amin'ny taranja volleyball zany le club sy ny ekipa nandray anjara tamin'ity fiandihany voalohany ity zany. Teo amin'ny squad zazavavy ary dia ekipa enina no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity izay nahitana ny Ascat, ny Antsirabe, Azy sy ny VBCD ny squad ary ny VBI sy ny avy any Iorombe sy ny ASVBM avy any Boeny. Teo amin'ny zazalahy kosa dia ekipa 10 no nandray anjara izay nizara squad roa ka atao amin'ny squad izany nahitana ny Azy voalohany, ny Azy faharoa, ny VBI, ny RM5 avy any Atsimondrevana ary ny Mami. Tao amin'ny vondrana B kosa no nahitana ny Mama Vakinakaratra, ny AVB Analamanga, ny VBCD, ny CVBI Haute-Matsiatra ary ny AVBC avy any Anosy. Teo amin'ny vokatra ary dia azo lazaina ho tsara ihany tamin'ity andihany voalohany ity. Nisan'ny nivoaka nandresy ary teo amin'ny squad vehivavy ny VBCD nanoloana ny Azy tamin'ny seta 3 no ohatra. Teo amin'ny zazalahy kosa indray dia 3 no ohatra ihany koa no nandresen'ny Azy any Analamanga avy tany Mama avy any Vakinakaratra tamin'ny seta 3 no ohatra. Anisany nandray anjara voalohany ihany koa ny fifaninanana teo amin'ny squad vétéran teo amin'ity taranja volleyball ity. Vokatra teo amin'izay vétéran izay ary dia ny Kosfa nandresy ny Knapsa tamin'ny seta 3 no 2.